Filomarika Karavalomanana niantoka ny fanarenana ny trano fiangonana FJKM izay niara-pahavoazana ao Mananjary. Vatany eto Madagasikara rahonana tsy avela manao ny asany. Antoko HVM aiza ny finiavan'ny fanjakana anovany litsy-be-fidianana. Alatsinainy 14 febroary taona 2024 ankafaliana sy ampitiavana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no iara-bakanao amin'ity hariva ity. Tonga sondrainao atao anatin'ny fampirahalamba-bao ny fahitalavitry ny MPS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Vavao avy any Mananjary avy hatrany nanatanteraka fanadiovana atao tapitananan'ny Mananjary ny Filomarika Karavalomanana sy ireo délégation niaraka tamin'ny vahoaka Mananjary ary ireo mpanazava stily any an-toerana. Nandritra izany no nampisehony sy nampiarany fa ilaina ny fahaiza-mitarika na ny leadership. Germain Menjanary Manora Andriamalala. Nasehony Filomarika Karavalomanana ny maraina teo tito amin'ny trano fandraisam-bahiny izay nivantanany fa ilaina ny fahaiza-mitarika na ny leadership. Ny maraina teo dia niarany fanakalo-hevitra tamin'ireo mpiasan'ny hotely izay nivantanan'io ny tenany. Nambarana nandritra izany fa miainga avy atao anatiny ny fanampiana izay ho atao, mitaiky firaisan-kina sy fiaraha-mientana anefa ny fanatanterahana izany. Fa alohany atokavana tety tsisy tsy voatety teto Mananjary fa tsisy trano. Fa tena rava nireo olona zany Mananjary zany. Tena rava hatramin'ny 570 isan-jato ny tanàna tsisy. Maly aho voatoka tany amin'ny plage iny teny amin'ny tanànan'olon-dreny fa tsy hitako toy zay lazaina. Fahaiza-mitarika, lahara-pahamehana sy ny asa maika ireno tena paikadiny entina nanatanteraka ny asa. Fitaovana moderna no nampiasaina mba hanafainganana ny asa fanarenana ho an'ny tanàna. Nampiseho ny firaisan-kina ny rehetra nandritra ny fanatanterahana ny asa. Nizahanana asiana herinaratra ny toerana izay fandraisam-bahiny. Taorin'ny asa natao teto amin'ny hotely izay nivantana ny Filomarika Karavalomanana ity. Dia nisy avy hatrany taorian'io ny fihaonany tamin'ny Médecins Sans Frontières sy ny filoam-paritany ny tily sy ny mpanazava faritany Mananjary. Fifanakaloza-kevitra izay niompana tamin'ny fanarenana sy fanatsarana ny tanànan'ny Mananjary. Tonga namaly ny antso izay nataon'ny Filomarika Karavalomanana io ny tily sy ny mpanazava. Raikitra avy hatrany ny asa, maika ny famoahana ny lalana izay fivezivezen'ny mponina. Niarany salah tamin'ny délégation izay iraky ny Filomarika Karavalomanana sy ny skotireto ny fokon'olona teny an-toerana. Tsy nisy nipetrapetraka ny rehetra nandritra izany satria asa soahan'ny fiarahamonina sy fanasoavana ny mpiarabelona no natao. Tampoka teo anefa dia nisy andian'olona nitondra sora-baventy izay hita tanteraka fa voakarama nanakorotana ireto fikambanana tanora mpanao asa soa ireto. Olona miasa eto atery vary na mananga an'ilay dia agnatery vary aman-taona olona sahira vary aman-taona atery Panapena voka neto asa soa misy anay sy reo manko nanao sary ny nangalatana miarana na ny sora-baventy izay nolanjainy aza ny vadika. Tsy ny salasala ilay voalaza fa solomba-vahoaka ny tanora na ilay natao hoe jeune parlementaire. Nilaza fa azy ny tanàna. Nahatezitra ireto fikambanana tanora izay nanatanteraka asa soa ity fihetsika ity. Etsy andaniny kosa ireo iraka nalefa mba anakorontana tsy mitsahatra mifandray an-telefônina. Raha ny vaovao azo dia inga gouvernoura no naniraka ireto olona hita fa nanakorontana ny asa fanarenana sy fanadiovana ny tanàna ny Mananjary ity. Izany ve natao hoe tokona ndraiky mpanjakana? Nampiakapeo ireto tanora ireto.
Ny fanadiadiana kosa no lahalalàna fa voakaraha madimirivo sy raialina ariary isan'olona izy ireo mba anakorotana fotsiny ny asa izay ho atao eto. Na hatramin'ny mpitandro ny filaminana aza nampiseho fa tsy azo ekena izao fanakorontana tiana voleny sy atao ao anatin'ny voina mahazo ny vahoaka izao. Aveka moa hita moa lolo rehetra madio dia inona le antony reto banderole reto fa zay misy ho ana mpandehanana lehibe anay ity zany anontany hoe ahoana fandeha reto banderole reto ka ny anay ato amin'ny gendarme zany tsy d'accord amin'ny banderole anakorontanana sy mbahoaka amin'ny zavatra ohatr'izao zay tena marina. Alors raha mety aminao le izy mba horoana aloha reo banderole reo dia hoentin'ny governa dia mangalamy hevitra amin'ny lehibe sy anambara tonga hoe azo atao ve le zavatra anay aneo banderole azo atao ve mandana gouvernoura antanio ary lehibenareo ary ka antanio ndray ary lehibenareo ao ka lehibe nandefanay ay ao fa iasan'ny lehibenareo ako ao izy ka ao ary zao iasan'izany ko manatona azy magnano ohatrany fa tsy mety le zao tsy mami lasa nangana korotana zay no lefa korotana efa sahiry olona manao asa soa dia lasa fidenao teo ka denao migeste eo zao ko sy migeste aminao ala olona député tanora jiro mborno député tanora sy olona olona folo fidenao tao anao zao tonga eto raha izy nagniraka anao tagny dia anao tonga eto izay anisan'ny fidenao koa ane zay izay koa anisan'ny fidenao tao kabzy le fanakorontanana zany tsy mety fa anao afaka manao ny hevitrinao le anakorotana sy mboka zao tsy azo ekena am'izao fotoana zao ny olona mbola sahirana taorin'izay dia niezaka namerina ireto fokon'olona sy ny mpikambana tily sy ny mpanazava ireto iverina anao ny asany araka ny faniriny Filomary Karavalomanana ny sekretera jeneraly ny Antokotimo nambarany fa asa ho an'ny mpiarabelona no natao eto Mananjary. Zavatra hita zavatra tsapa aloha zany dia namiezaka ary zahay manao an'izay dia misy any ny mamadika ny fietsika ary resaka politika ho zavatra hafa mihitsy dia manao mandefa efa hita mahazatra zany naiza toerana le fanaovana diabolisation dia mifandefasana ny olona mercenaire mitondra banderole milaza hoe zay tsy mila miflora Valomanana na zay tsy mila reny zavatra efa fahita reny naiza mazava hoe iza ny eo ambadika reny tsy mela tsiny ny olona manao anazy satria vahoaka Mananjary tena sahirana ary ao anaty fasahirana anatanteraka tsy tompony tena ntsony fa rehefa mahita vola dia lasa manao zavatra tsy fanao zay ny zavatra misy eto reto skoto reto fantatra ny skoto za zao anisan'ny skoto dia fantatra hoe ohatrany ahoana ny toetsainy zany skoto zany tia manao asa soa zany tia manao firaisakina dia ny tanana mihitsy ny tanora rehetra mba tsy hoe ny tia marery na ny RMD marery fa manentany zay amin'ny vahoaka irahina ary le izy tena manana esprit participatif ny ilaina fanarenana ny firenena miara-manarina zany rehetrarehetra rava izy teo potika ny cyclone dia zay ny hitaritanay amin'ny olona hoe andeotsika hiaraka anarina satria tanana iombonana tanana iraisana samy malagasy dia tanana ny firaisakinany rehetra amin'ny fanarenana ny tanàna dia manao tolo-tanana ny skoto tsisy resaka hoe karama tsisy vola fa fahatsapatena amin'ny masokoto anazy tia manao asa soa dia manampy anay izy ao anatin'le vatatainanay tonga aty aloha dia efa fanampiny zay dia manao tatitra ihany koa amin'ireny maso ivo reny rano vaovao zao any Antananarivo dia tena tondraka ny fanampiana aty zay tonga aty Mananjary manontany olona dia vary ray kapoaka sy voanemba tapaka madikoa no azony olona isa tokantrano vary 13 kitapo no hanina fokotany ray fanampiana io an'ny vahoaka Mananjary ny filazana ny marina ny zavatra misy rehetra eto Mananjary akoatran'izany ny vatatenanay tonga aty manampy zay ary miezaka ihany koa zay zay voatsirambo ny tanana hanampiana ny vahoaka tsy nemitra arak'izany ny fanatanterahana ny asa izay nokasain'ny Filomary Karavalomanana ho fanampiana ny vahoaka Mananjary fa dia nitoy antsakany sy andavana ka nadio ny tanàna rehefa voasava avokoa ny lalana dia nitoy teny amin'ny tranony président synodaly ny fanatanterahana ny asa soa ho fanadiovana ny tanàna ny Mananjary izay notariany Filomary Karavalomanana ity
tafapetraka tanteraka ny tarigetra teto fa isika dia mpanangana ary anangana indray. Feno de feno ny fandaharam-potoanan'ny filoha Marc Ravalomanana tany Mananjary ny farany herinandro lasa teo. Nisany koa tsy ny fionany teo amin'ny sy ny bureau foibe ny FJKM mba entina anampiana ireo traboina tsy manakohanina any antoerana. Jeremia Menjanary sy Manora Andriamalala hatrany. Anisan'ny antondian'ny filoha Marc Ravalomanana eto Mananjary ny fionana eo amin'ny bureau foibe ny FJKM izay notarihin'ny filoha Irako Andriamazosoa eto Mananjary. Raha amonjy fotoana io anefa izy ny ariva teo dia toy izao ny fitsenana nataony vahoakany Mananjary azy tena amin'ny lalana izay nolalovany. Tsy afaka naifika ireto vahoaka fa tsy maintsy nivoaka ny fiarantondra azy ny filoha Marc Ravalomanana. Velona vetrany ny antsoantso vonjeo izahay dada. Tena malahelo nareo mihitsy aho hoe zao vao tonga aty fa tsy afaka ny lalana satria tsetsina be dia tonga aty aho hiasa hiaraka amin'ireo mpamaty vola, ireo mpanampy anareo reo a, ny PAM, ny UNICEF, ny tiana rehetrarehetra fa tsy maintsy vonjena nareo fa zamatava tsy maintsy vonjena ianareo. Ny azo moramora ny fiangonana FJKM Mananjary ny fiara izay nitondra ny filoha Marc Ravalomanana nanaraka azy hatrany ireto vahoaka marobe hatreo antokotany-piangonana. Efa niandry ny filoha Marc Ravalomanana teto ny bureau foibe ny FJKM ary dia nirosona ny fotoam-pivavahana. Nitondra teny fampahirezana ny filohan'ny FJKM ka nambarana nandritra izany fa fotoana tokony ijoroany ny kristiana ny fotoana tahaka izao. Nandritra izany kosa no nilazany ny filoha Marc Ravalomanana fa ilaina ny fandraisana andraikitra aingana momba ny olana ara-tsakafo izay hatreny vahoaka eto Mananjary. Zava-dehibe hoy izy ny fandraisana andraikitra ataony fiangonana amin'izany. Herinandro tsy mihinan-kanina herinandro olona manaraka ao anatin'ireo tsy mihinan-kanina efa misy olona vapaina fotsiny manaraka teo. Zay zany tiako hazavaina hoe tokony hiresaka aingana miaraka amin'ny safotsika dia miaraka amin'ny bureau PAM dia miaraka tonga fanjakana na gouverneur hoe amin'ny sakafo olo tena maika zao dia zao fa tsaka tanàna fa zareo misy matazana tsy mihinan-kanina reo tena tsisy sisy reo zay zany tiresaka président ahoana tokony ataontsika tena tokony atao iresana aingana zay eram-bano fa misy tena atao safo miaraka aminao miaraka nisy avy hatrany ny fivoriana izay ndraisana nandraisana fanapahan-kevitra taorian'io. Tsy niala teto antokotany-piangonana kosa ny vahoaka fa niandry any filoha Marc Ravalomanana. Ao anatin'ny fikaroham-baolana izahay hoy ny fanazavany nefa nisy ny fifampiresahana tamin'ny PAM sy ireo mpiara-miombonantoka izay nataony filoha Marc Ravalomanana mba entina anampiana ny vahoaka sahirana eto Mananjary izao. Niaraka ny ombam-bavaka tamin'ny mpino FJKM tao Mananjary omaly ny filoha Marc Ravalomanana nandritra izany no nitondrany teny fampahirezana sy fanampiana ho an'ny fiangonana. No mafisiny izany nandritra ny anjara fandraisam-pitenenany. Jeremia Menjanary, Manora Andriamalala hatrany. Tonga maro ny mpino teto amin'ny fiangonana FJKM Mananjary famonjena na natanteraka ny fotoam-pivavahana alahady maraina na dia teo aza ny firotsahany ny orana sy ny faratsiany toetrandro. Toy izao mantsy no ampahany tamin'ny fahavoazana nazo ny tafin'ny fiangonana vokatry ny fandalovany ilay rivodoza Batsiray. Niara-ny ombam-bavaka tamin'ny mpino FJKM teto ny filoha Marc Ravalomanana sy ireo mpiara-miasa aminy ny bureau foibe ny FJKM. Teny ny soratra masina ny fampiarezana natao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 7 andiny ny 12 ka hatramin'ny andiny ny 7. Afatra mafonja tao anatin'izany ny teny izay nataon'ny Paoly milaza fa aza matahotra fa mino an'Andriamanitra aho. Ny filohan'ny FJKM Irako Andriamazosoa no nitondra io teny fampahirezana io. Fampisehoana finoana lehibe izao ataon'ny kristiana eto Mananjary izao hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Nandritra izany no nilazany fa ho raisiny antanana ny fanarenana indray ity fiangonana ity. Iara-iasa isika mba anatanteraka ny fikasana hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Tonga zany tsy maraina dia ty latabatra masina ty latabatra masina io tokony ety mipetraka fa ny rano ny orana tsisy tafo dia voaterina hidina ary nefa ty hoe akady rano zay ny lalana le toerana
akadin-drano dia niresaka tamin'ny ray aman-dreny mpitandrona sady tona fiangonana Mahamasina amin'izao fotoana zao teto amin'izao manana ompony eo izy tena misy zavatra mampietry sy mampalailo ahy eto izy io satria teto anotondra fiangonana lava be indrindra teto Mananjary Akadirano ty zany Mananjary famonjena ny anarany dia mahita ny hiranareo a mahita nareo norakitra eo hitako hoe nary ty tonga le mba mifanomezana vari hoe ty misy vono anaovana azy ho sahirana amin'io ihany fa mba ampilamina tsara ny sainareo ampitombona ny finoanareo hiasa hiaraka tsika tsy za manao ny asa fa miasa miaraka tsika io zany amita azy aho amita azy zahay tapavolany ty vitatsika fa mingavy anareo tena anao miaraka fa izao tsy ampitombona mihitsy akory ny rakitra hoe anao fiangonantsika anafitraniko ampitombona ray fiangonana zay mahavita azy ana zay dia noho izany zany mba mingavy avy azy ampitombona akoatran'ireo tsony aloha ny rakitra reo fa be loatra fa aloha i satria hitako dao reo olona manao ny tranony tena malahelo mihitsy mahita an'le olona tsy hitantsony zay atao ny anina ho anina tsy misy izany tsy maintsy manova fisainana kely tsika vetivety aingana dia aingana mihitsy antseo maraina zao nakaty dia nahita olana ndrafitra tery amin'ny lalana etery dia nijanona zay dia namena an'le olona zay manao an'le trano tsy hitako tsony zovonjay satria be loatra le olona betsaka tena betsaka ary tena raharaha eo le hoe lahara-pahamena sakafo hoaniny aloha aminjena azy dia faharoa ny zavatra hipetrahany atoriana amin'ny alina zay zany lefa nataona hitany ary misy mahita tsara miaraka aminay eo manao an'izy ka dia mba mangataka koa tsika mba hisy jery anampy ty mantsy atsika anareo ary iombonatsika amin'ny fobefitsika em dia zao zao ny ray aman-dreny fa lazao manjata ny ngely fiangonana ohatran'izao e fa ny tena mahazo ny tsirairay aby io tena zavatra lehibe ka dia zay mba andrasiko fitenenana eto satria mbola milaza koa zao ny secrétaire général hoe mbola hoari amin'ny any PS ry PS zany le président synodal le teo lasa koa izy fa zao ny atsika tonga dia asa aloha petraka ao dia mieritreritra eo dia hoe firy andro hoe ty zao vita vita eo anatin'ny 10 andro ka mino fa vita anatin'ny 10 andro ary efa manao atao tsara na ny tsy rava raha ravaina dia amboarina atao mizatra mitritry ty dia ataotsika zay anaovana azy tsara dia rehefa tonga ty zay araroto zay tokony amboarinareo fa ho avy aty izy amin'ny terinandro ty ihany izy amin'ny herinandro moa dia tonga ty dia anaovany ty miaraka ny tafony rehetra dia zay hitanareo tokony anambarana tsarana ny tranon'Andriamanitra nataotsika dia ho azy rery ihany ny voninahitra taorian'ny fiaraha-mivavaka teto amin'ny fiangonana FJKM famonjena dia niara-ny mombavaka tamin'ny mpino FJKM Antanambo Mananjary indray ny filoha Marc Ravalomanana sy ireo délégation niaraka taminy ary ny brofoibe ny FJKM tamin'ny fidirana faharoa isan'ny antondriako sy nankanisako aty ny fahenona ny fahavoazana mahazo ny pray finoana hoy ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ny fandraisam-pitenenany nitondra vahaolana sy nanome lesona anamafisana ny finoana ho an'ny mpiara-mivavaka ny filoha Marc Ravalomanana nandritra izany dia misaotran'Andriamanitra fa dia miaraka mivavaka aminareo eto izahay zay tarihan'ny président ny FJKM miaraka amin'reto mpiaradia aminay reto so zany nataotsika atao izy amin'ny tanany ty fotainy ty amin'izay manana le toe-tsaina hoe atsika ty fa tsy anahy nareo ty c'est l'esprit participatif le appartenance filazana azy anareo ty atsika ty an'Andriamanitra amin'ny fiangonana tsika rehetra miasa miaraka fa tsy zarery manao an'ity satria hita fa bebe ihany zatra mbola amboarina eto izy eo misy zavatra anakiray tena tsy fantatra koa nefa tena ratsy be misy ty zavatra anakiray mitritry ty manino no mendako ohatran'io satria teknikement tsy mamety an'izy io dia mipoko ohatran'io izy io dia ohatranareo koa ohatran'ity reto hoany reto zany tsy maintsy soloana vy reo galvanisé mataty tsara ny anina ty dia niresaka tamin'ny ngia Richard io mantsy oloko taloha izy io tany Mazanga colonel tany Mazanga taloha tia vitainy ty hoa colonel voaray ozy izy zay niteny reny teny fotoa ty voaray azatany teny maramela voaray ozy
dia niresaka tamin'ny pasteur taria ninona rano moa akady rano fa atao miaraka reo tsy vezivezetify zao kosa koa ho anareo dorcas sy ny anyreny mba ampitedavy nareo sakafo kely izy manana sakafo hitondra sakafo izy fa mbo misy mahandro tsy maka sakafo aminareo mihitsy reo mpiasa ho avy aty reo fa mba miara mahandro andro iny sakafo na manjary lany andro be izy 10 andro any nafa mijanona aty dia misy toeran-kafa indray fa araka le teny hoe matoky tsika mijoro tsika zay fikasana ataotsika vao tanteraka samoatsalana izany raha ho any ity fiangonana Antanambao ity manokana dia toy izao no mahazo ireo mpino rehefa mirotsaka ny orana ny alohan'ny anombohan'ny fanompom-pivavahana. Mbola tamin'ny fotoanan'ny misionery no nananganana ity fiangonana ity tamin'izany fotoana izany. Izao anefa ny fahavoazana vokatry ny fandalovany ilay rivodoza Batsiray nampanantenatra ny Filoha Marc Ravalomanana fa ao anatin'ny fotoana fohy no anarenana indray ireo fiangonana izay rava ireo. Nisy mony fanomezana izay natolotra azy ireo ho mariky ny fampiarabana na hatratra ny taona vaovao avy amin'ny fiangonana. Io amizay lafim-baovao izay hatrany dia atao anatin'ity horonan-tsary tsy nasiana fitantarana nataon'ny mpanao gazety ity no hitondrana aminao ny zavanseho atao aorian'ny fanompom-pivavahana izay natrehan'ny Filoha Marc Ravalomanana tao Mananjary Omaly. Horonan-tsary izay maneho ny fahasaranana izay mahazo ny vahoaka ao an-toerana satria dia nandrasan'ny vahoaka teo ambaravaram-piangonana mihitsy ny Filoha Marc Ravalomanana. Jeremia Menjanary Manora Andriamalala. Tsara ny nanjoanareo taty tena fantatra fa tsy afaka alaka aty zay satria ny lalana mbola tapaka dia tonga aty zay efa tamin'ny azoma zany taty sabotsy androany alahady dia afaka niala mivavaka dia efa nanao izy azo atao zay zao miaraka tamin'ny ray aman-dreny mpitandrina teo hoe zay tena tsy manakany koalina na tena tsisy trano ipetrahana dia mba zay dia zao ny zatra angatahako anareo sarotra be ny zanan'le hoe zao no menanareo fa mahalala ny tokony ataony reo rehefa avy eo zao ny tokony atao fantatro mihitsy izy ahoana anay aminaramena zao hoanitsika da mandady misy ny aotrano lapany tombonay aminaramena sisy ndraiky badabaza marô isaka tena fantatro le fahavoazana raha izany teo tsoatran'izao zatra tokony atao fa sakafo hoaninareo aloha satria misy olona fa 3 andro 4 andro herinandro tsy mihinan-kanina na teo le oran'andro iny lena le olona misy zatra tena maika ty ary misy ny fanampiana avy any velany reo tonga tamin'ny avion hitako omaly tokony ho tsara zara izy reo tsy atao zara vilany fa samy mahazo daholo saotranao ten'Andriamanitra dia maniry aho fa ny tena irina dia irina hoe mbo mahazo sakafo hoanina daholo aloha ny olona zay tena maika saotranao mbola matoky fa manananao sora na menanao pesaka anareo a tonga hatra ty am-piangonana ty mijery anahy ada misaotra anao koa ny raha habanay
namangy anay iay daholo fianakaviana sy nagnadigno anay any Mananjary sorana menanao rianaka ao amdin'Andriamanitra gnasanao anao tena tsy manadinanareo mihitsy amaro saotranao koa saotranao hitareo angamany fa hoe misy zavatra tokony no atao taty fa hoe aminareo hoe tsy afaka anakaty zay no ny antony fa mbola hijanona ty tsy lasaka ny 10 andro na 20 andro na 2 volana zay saotranao dada lamatoky ay fa managna anao mandalo fotsiny mijery fa tsy maintsy mandingana zay dia lampy zay zao niangona tamile tsisy tafo tao malala tsara ny fahasarana miaina miaraka aminareo tam'za vao tonga tany amin'ny trano tsisy tafo zany nipetrahako dia mitovy dia le tarianina le analana zavidy sa analana iny tany zay mipetraka dia zay vao nanisy jiro zay vao nanisy rano mitovy azoko mihitsy fahasarana namazo anareo tsy adiniko nareo dia mitondra-bavaka anareo mihitsy fa tsisy azoko atao akoatran'izay loa efa nivavaka ho anay anareo nao eno fa matoa areo tonga ty ohatr'izao a no fitiavanareo anahy koa fatako fitiavanareo anahy zay a dia mino sy manateny tsika mbola hoava fotoana afahatsika mampiadana n'olonao saotranao dada mbola matoky ay fa managna anao ho an'ny androany alatsinainy dia nitoy ny fizarana fanampiana izay nataony teo anivon'ny antoko tiky Madagasikara ho an'ny vahoaka sahirana tao Mananjary afokotany misa 3 no nanatanterahindreo iraka avy amin'ny filomarika Ravalomanana ny asa fizarana izay nataony androany Germain Menjanary sy Manora Andriamalala atrany nijery sy namantatra ny asa tokony ho fanarenana ny tranon'ny filohan'ny synodam-paritany FJKM eto Mananjary ny filoha marika Ravalomanana ny maraina teo taorian'ny asa fanadiovana izay natao tamin'ny ity toerana ity no mafisy ny filoha marika Ravalomanana nandritra izay fa isan'ny asa maika tokony ho tanterainy ny fanarenana ny tranon'ny ray aman-dreny ara-panahy ity efa nisy raha teo ireo teknisianina izay nafarana manokana anatanteraka io asa fanarenana io ny ariva teo kosa dia nroso tamin'ny asa fandrasoavana ny mpiarabelona eto Mananjary ny filoha marika Ravalomanana ny sekretera jeneraly ny antoko no nitarika ny ekipa tamin'ny fizarana fanampinana ho an'ny vahoaka sahirana eto Mananjary io dia mafy raha mahazo anay to sady ny basy raiky tsy mandeha andragno fa dia mandika lafaitra koa ny andeha anay to ny tongavany basy raiky igny fa dia sotranareo nagname hanina ngorory sy mitafitra zay tamin'ny basy ray ka dia misaotra nagnome sakafo dia sotranareo areo nikarakara ny fokon'olona vahoaka rehetra ny botalagna ikory anymbonaramena sy mbodirano rehetra tena sakafo misy tena krizy be kave tena sakafo misy zany tena krizy be amin'ny ankizy fitaovan'ny mpianatra koa marehefa sikoranina fa dia rehefa eo satria tragno rava lesy dia fisaorany lehibe sa izay koa maniarany vavaka taty lomaly dia naregnany koranany taty dia faly be zay misaotra besaka anazy ireo misaotra besaka anazy tany Andriamanitra nampy fokotany 3 samihafa no nanatanterahany antokotiky Madagasikara io fizarana fanampiana io nilamina tanteraka ny fizarana no ny fambetrahana pakiady matotra ka nisitrahany ireto olona tena sahirana ireo fanampiana azo sisy fagnampiana azonay lasa vola raesy zany isan'olona ty zany sy azonay salany natao masita misy ay mbonaramena izao zao dia miteza zaza sembana dia fa sitako misy ny raha azo tsy mahita anina hoanina misy dia sendra nandalo ary tsy nisy anina hoanina misy aho fa dia isorana an'ireto olona ireto fa izao vao andeha hanokona ny sakafo saotra mahereza etsy an-taniny kosa nefa dia fantatra fa misy andian'olona izay milaza sy manakorontana ny sain'ny mponina eto Mananjary eny fa na dia ao anatiny izao fahoriana mahazo ny vahoaka izao aza toy izao mantsy ny fijoroana vavolombelona momba io asa fanakorontana saim-bahoaka izay mitranga eto Mananjary io dia nisy fandatanarana zany teo bazary teo dia efa misy manoratra eo zay tonga eo dia misy manoratra anarana dia zay moa tsy avy zareo andray anay fa hoe efa maro be eto mitangorona reto fa ndana mitady velay dia soraty amina velay vaovao indray dia zay no natonga naka le mitady velay dia nanoratra hoe omena terina midada zany le izy dia rehefa nanoratra zay dia nitangorona ten'olona dia zay moa zany manohy an'le izy hoe dia fisoratana anarana fa izara vola indray ho ny dada zany dia nitangorona be teo le olona dia rehefa nitangorona teo dia lasa zany indray koa moa niteny an'le olona hoe
hoe ianao zany no mahafantatra le izy a dia ndraso loha fa raha ohatra ka misy le fionana dia ny délégation no resahana dia hoe te eo aminao zay aty Antanambao zay ngambana no resahana raha ohatra ka possible satria zany enonay fa hoe nendovosira zany izy zany tamin'ny tokotokony tamin'ny 3 après-midi teo zany. Na nisy olona zany a maromaro azy zareo tabazarin'ny Tanambao teo nanoratra agnarana dia nampitondraina karapanondro ahy mbakana taratasy ny fokotany dia nanoratra agnarana dia avy eo amin'izay hoe avy minagna an'igny a dia hoe tongavanareo a fa hizara fagnampeny Ravalomanana dia nandeha ahy tamin'ny stade manara-penitra dia sy navelan'ny gardien hiditra tao dia teo ahy nanjiny teo tambelany teo dia teo vahoaka marobe ny vorovorona nanjiny teo dia rehefa avy eo ndraiky dia ary ndraika koa Ambatilambo dia nandeha Ambatilambo ndraika koa ahy dia teo ahy nanjiny dia avy eo rehefa avy eo sy eo ndraika koa fa mandehana fa ary amin'ny FJKM dia nefa zany dia hoe sy zara fagnampena ndraika hono Ravalomanana fa ny roadroasinareo aiky dia tena nisy olona nakalista dia sady nizakana zany dia magnatao t-shirt ny Ravalomanana fa ndregny magnatao t-shirt dia mahazo bebe. Nanamafy kosa ny secrétaire général ny antokotiko i Madagasikara taoriny ny fizaran'izy ireo ny fanampina tetsy amin'ny fokotany Antanambao Mananjary io ariva io fa manana ny fomba fiasany antokotiny ary nilaza fa fanakorontanana iny natao ny fanangonana soni izay lazaina fa iraky ny filoha marika Ravalomanana io. Efa nanambary zay isaky ny mizara fa hoe zay tsy manangona lista mihitsy tsy mampandremy lokory ary zay fa zay tena tonga amin'ny quartier anankiray zay tena hitanay fa sahirana sy tena rava tanteraka dia n'izay olona eo no angononay dia amenay fanampiana tena eo amin'ilay olona tena farany sahirana sy mitarainy reny eo zay manao organisation melo eo zay eo tonga eo zay vao manao organisation fa misy andian'olona tena manao famparitahana mihitsy manelitsao hoe ho avy aty ny filoha Ravalomanana izara fanampiana ho avy aty dia maka lista dia avy eo mitena ny olona hoe iny fa tsy tonga akory le Ravalomanana fa ny lista fotsiny nalaina zay dia efa nazavaina tamin'ny olona rehetra zany misy fomba fiadin'olona zay tena hoe ao anatin'izao fasahirana an'izao tsika dia mbola ny filoha Ravalomanana ihany no manahirana ny saina ny zavatra rehetra atao dia mbola ny filoha Ravalomanana manahirana ny saina hoe ahoana ny fomba ahafahana manala baraka nyity ray aman-dreny ity na ahoana ny fomba hanosora-potaka azy fa zay dia efa nanazavan'ny olona hoe zay tsy mateny meloa mihitsy tsisy makalista zany fa fanakorotan-tsaina fotsiny zany fa rehefa tonga eo amin'ny toerana anankiray zay eo zay vao manoteny olona hoe andao fa mizaravary zay io anareo. Araka izany ankoatra ireo olona zay efa nisitraka fanampiana omaly dia fokotany 3 no nisitraka izany tamin'ity androany ity. Namafy ny délégation izay iraka avy amin'ny filoha marika Ravalomanana izay nanatanteraka ny asa fizarana teny anivo ny fokotany io fa itoy atrany ny fampitonjovana satria ny fotoana tahaka izao no ampisehoana fa samy malagasy isika tsy vola mpanjakana na vola avy amin'ireo mpamatsy vola no nanatanterana izao asa soa an'ny vahoakany Mananjary izao fa vola avy any am-paosiny tsy fotoana tokony ametrahana fanenjehana ara-politika intsony izao hoy izy fa fotoana anehoana ny fihavanana mamalagasy sy ny soatoavina mamalagasy mahalona ny olana zay atrea ny vahoakany Mananjary izao. Izay ny vaovao avy any Mananjary fa ivadika lafo vaovao afantanteraka isika manomboka eto. Anio mantsy no natokan'ireo mpivady-tany na ny huissier de justice anatanterahana ny fitokonana ampilaminana manerana ny Madagasikara. Ireo asa ilanivo ny fitsarana ihany no voakasika izany ary malalaka ny vady-tany manerana ny nosy na itokona na tsy. Ravo Razafy-Mahenina sy Tahirinena. Tsy azo ekena ny hery famoretana atao ireo vady-tany manao ny asa noho ity mpikambana iray ity. Olona akaiky ny mpitondra fanjakana matetika no manakana ny asa tsy handeha ary mahavita manohitra ny lalàna velona eto amin'ny firenena. Tsy ny rehetra noho izany no ambony lalàna eto fa misy ireo afaka manao tsindry. Mangataka ny ampiarana ny lalàna amin'ny feno vady-tany izy ireo ary ny fandoavan'ny fanjakana tamin'ny Karamatsivolo efotelo taona. Efa taona maromaro ambolana maromaro no efa tsy mety mihitsiny dia indrindra eo amin'ny fanatanterahana hoe misy didim-pitsarana mivoaka zao dia tsy azo tanterahana ireny didy ireny. Tena anaovanay azo koa zany ilazanay amin'ny olona fa tsy zahay no tsy teanao fa fanatanterahana didim-pitsarana moa zany na didy adeliko na didim-pitsarana tsotra dia ny vady-tany rery ihany no afaka manao zany eto Madagasikara. Hoe tsy maintsy maka didy hafa
ndraindray nefa le olo efa lany am-polo taona maro la ny vola vao mahazo an'iny a dia raha aka didy hafa dia mbola miverina indray zany ny zavatra atao satria raha didy raikitra efa juge au fond no angalana ordonnance aminay ohatra ny mampimeme ihany zany dia eo zany mampitonga anay hoe fa maninona moa rehefa inona ny azo atao dia rehefa inona ny tsy azo atao satria tadidinareo tsara ny natao tamin'ny NC mialatsiny raha manonona azy fa fitakiana hetra vola no didiny entina teny a dia nigiazana ny entany ary natao lavandy dia zay mampanontany tena anay hoe rehefa iza zany mahazo manao an'le izy a dia rehefa itsizany tsy mahazo manao an'le izy eo zany magaga anay hoe ny lalàna tokony atao mitovy na ho an'ny mpanankarena na ho an'ny mantra na ho an'ny mpitondra na ho an'ny iza ka raha ny asanay tompoko no tabatabaina ohatra zao ary tonga ny amehana dia lazaina fa hoe noho ny amehana dia tsy atao aloha zao indray hoe noho ny fahavakatra telo taona zao tsy nisy exécution mandeha amin'izay laonina fa zay tiatiana atao ihany ny lasa mety vita dia eo mihitsy mahatonga anay hoe aleo hitovy le lalàna ho an'ny olona rehetra etsy ankilany maneny amin'ny an'izy ireo ny mpiasa manao ny asany noho ny fandrahonana mahazo nisy azy ireo efa niarany herisetra saingy tsy nisy toy any raharahatra amin'ny androany dia eo amin'ilay fitoriana napetrakay fantatrareo tsara ny nazo aha tamin'ilay vony sy ratra ary mbola mitazona misy sekel hatramin'izao dia namoronana dossier moa iny avy eo fa huissier maromaro zay tamin'izay dia hoe tsy havita managadra ny olona io mihitsy ny anareo nanao inona fa amboary ny saina fa olona ambony be eto amin'ny fitondrana ny tonga teto amiko miaro ny olona io tenenina eto zany tompoko satria efa tsy zaka tsony ary zay mahatonga l'izy hoe tanterana satria miheninay zao dia mipetrapetraka fotsiny ao amin'ny tribonaly ao a izy dossier io a fa tsy kitihana mihitsiny a satria asa zay tokoa ngambany hoe misy ny olona ambony a ambony lalàna eto a dia misy dia na huissier ara manao ny asany dia azo vonona tsotro zao dia eo amin'ny mpitandro filaminana mampalahelo anay dia misy ny note mivoaka zao any tsisiny ihany fa ny eto Antananarivo aloha mbola tsy tonga aty aminay a fa rehefa makany fotsiny zay dia hoe sao dia aka entan'olona sao dia andravantranon'olona dia tsy mety mandeha any ny mpitandro ny filaminana nanamafy ity mpitondra teny ity fa tsy misy idirana raharaha isany fitokona nataondreo fahatany izy kosa ny fivoriana ho ataondreo mpikambana amin'ny herinandro ka izay no hamaritra ny asa atao eny anivon'ny tribonaly na tsy na koa ny fitohizan'ny fitokonana vavao ny trangam-piarahamonina dia misesisesy ny lozam-pifamoivozana mahakasika ny kodiaran-droa teto amintsika tato ato tsy vitsy ihany koa ny trangana fanendahana mahazo azy ireo izay aratrany sy tena afatesan'olona mihitsy aza izany manao antsoavo amin'ny tompon'andraikitra isantsokaziny araka izany izy ireo hijery sy andrainy andraiky ny manoloana izany Andomeratiana Mateo Prince. Tsy hanavahana fa saika mampiasa kodiaran-droa na moto avokoa ny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao indrindra ny mpianatra sy ny mpiasa na mahay ny lalàna mifehy fifamoivoizana na tsy mahay dia mitondra avokoa tsy vitsy ireo mpitondra moto no tsy manaja ny fenitra takiana aminy ahafahany miaro tena toy ny fanaovana aroloha misy mihitsy azy ireo mieritreritra ny tenany fa mahay sy mahafehy izany ka mirimirimy eny an-dalana Antony Goavana mitarika ny lozam-pifamoivoizana izay matetitranga tato ato ny aiky mihitsy moa mitondra moto fa asoroana tsara ny loza raha mafesy mitandrina andrehetra matetika ilay izy vokatry ny tsy fitandremana na fandehanana mafy na fisetrasetrana eny an-dalana zany izay no mahatonga ilay loza eny ny loza moa tsy mampitandrina vany fa matetika vokatra avy amintsika ihany zany no mahatonga ilay loza fa ny loza asoroana tsara raha ohatra ka mitandrina ianao ny fisetrasetrana eny an-dalana zany tsy tokony atao marina mety matanjaka amin'ny moto anao na mety na ohatra izany fa tokony mahay mampiasa moto zany tsika rehetrarehetra indrindra ny amin'izao fahavaratra zao zany ny lalana misy fasika malama ny orana avy lavadavaka sy ny sisa zany reny mety miteraka loza fa njarantsika tsirairay avy mpitondra moto zany no mitandrina tona alohan'izany matetika raha hoanay mpitondra moto zany dia frein io zany dia ny manarakaraka izay ngamba ny mety faratsily lalana ihany koa ny anisan'ny anankiray mitera-doza eto amintsika dia manarakaraka an'izany ny tiany tena zava-dehibe indrindra hoe ny moto sy ny alcool tokony tsy hiaraka zany eo matetika ny tena mahatonga an'ilay accident zany satria rehefa etaketanin'io ianao dia miakatra ilay adrénaline dia lasa misetrasetra na carrosserie vatana be
dia mila mitandrina foana fanentanana foana aloha mitandrina dia aloha manao atao matotra tsara fotsiny zany ny resaka mekanika rehetra. Fifehezana angambany, fifehezana ny resaka moto mihitsy tsy hoe rehefa mahay zay mahay moto dia afaka mitondra foana fa io mila fahazarana dia mila fifehezana. Manentana antsika rehetra aloha mitandrina foana fa tsika tena ny aina ny lalaovinao anatin'ilay izy moto zany tena vao misy resaka accident tsy maintsy mitondra takaitra foana ny olona tsirairay rehefa misy accident foana aloha zany mitandrina foana ho antsika rehetra dia roa. Vao tsela akory izay ny farany herinandro teo moto roa no nifandona tetsy amin'ny valavana no sato maty teo ny eo ny rola tsy fantatra mazava ny nitarika ny loza fa fipohana mafy no nanaitra ny manodidina. Nanao tegny telo ny moto iray nahitana zaza sy raha mitondra vohoka izay tsy nahatsiaro toena ka efa nalefa avy hatrany teny amin'ny hopitaly. Ka ohatrany re basy reny fotsiny zany ny enay teo dia raha matoto iny araka aminazy dia izy rola le maty tery reny tsy mandray izy satria efa ohatrany grave le izy dia tsy mindraisa. Ray any fandiny ray aty Anosipatrana artiste fanerasera ihany izy samy moto no mifandona. Eo ny tokony hitandremany rehetra maloana ny tranga tahaka izao fa manana didy sy andraikitra amin'ny fiarovana ny rehetra ihany koa ny tompona andraikitra isantsokajiny indrindra ny mpitandro filaminana raha nambarany ireo mpitondra moto atrandry. Isa mitarika ny loza tahaka izao raha ny fanazavan'izy ireo ny faratsin-dalana sy ny tsy fandriam-pahalemana ka mitarika azy ireo andeha mafy indrindra amin'ny toerana mangina. Ny sesesy raha teo ihany koa tatoato ny fanendana mpitondra moto izay naharatrana sy nahafatesan'olona mihitsy ka naovan'izy ireo antsoafo ny jerena akaiky izany. Ny vaovao miresaka iraisam-pirenena dia anatin'ny savorivory tanteraka amin'izao fotoana izao ny ao Frantsa sy ireo faritra manodidina azy. Vahoaka anarivony miaraka amin'ny fiara anjatony mantsy no nidina an-dalambe manohitra ny fameperana ara-pahasalamana ao Eropa amin'izao fotoana izao. Anjavandre Mahefa sy Andry Rakotomalala. Efatra amin'ny asabotsy lasa teo no nanao hetsika fanerana ary nidina an-dalambe tahaka izao reto vahoaka ao Frantsa sy ny faritra manodidina azy ireto. Fetsiketsehana izay manohitra ny fepetra ara-pahasalamana ao Eropa manoloana ny tsy fahafahana mivezivezy ankalalana raha tsy manana taratasy manamarina fa vita vaksiny Covid-19. Nitoy malalahady izany ary mbola nitoy androany alatsinainy. Vahoaka anarivony miaraka amin'ny fiaranjatony no nikasa hiazo any Bruxelles, Strasbourg ho an'ny androany na dia teo aza nisakana nataony prefektura. Avelao hivezivezy malalaka izahay hoy reto vahoaka ireto ary tamin'ny alalany dia be sy ny fampanenona anjomara no nanehon'izy ireo izany. Etsankilany nampitandrina ireo mpanao fetsiketsehana ny fitondram-panjakana Belza sy ny mpitandro filaminana atao Bruxelles fa tsy azo atao ny manao fetsiketsehana any an-toerana ary tsy maintsy hisy ny fepetra ho raisin'izy ireo raha toa ka minimiopefy ireto vahoaka ireto. Vokatry ny fahavoazana nateraky ny rivo-dozabatsiray izay teto Madagasikara tena nolotra vola amin'ny tetina 100 tapitrisa ariary ho an'ny fanjakana malagasy ny fanjakana Komoriana. Fanampiana izay efa voaray ny fanjakana malagasy raha ny loha ranom-baovao. Anjavandre Mahefa sy Andry Rakotomalala. Anome vola mitentina $100 na 100 tapitrisa ariary ho an'ny Madagasikara ny fanjakana Komoriana araka ity lantsoratra navoaka ny gazety Komoriana Alohatoanina ity. Vola izay natao hanampiana ny Madagasikara manoloana ny takaitra navelany rivo-dozabatsiray teto amintsika fa indrindra ho an'ireo trabohina. Efa voaray ny fitondram-panjakana malagasy io fanampiana io hiatrany ity gazety Komoriana ity. Fantara ihany koa fa nanome baiko ny ametrahana rantsana manokana hampanara-masy momba ny zava-misy sy ny fivoarany toetra ny andro eto Madagasikara ny filoham-panjakana Komoriana Azali Assoumani mba hahafahan'izy ireo mahazo fanerana hatrany indrindra amin'izao vanim-potoana ny rivo-doza izao. Miray fo amin'ny malagasy rehetra fa indrindra ho an'ireo trabona vokatry ny rivo-dozabatsiray araka izany Komora. Tsara ihany aloha ny mampantsiahy ity teny nataony any Rajoelina ity fony izy mbola tsy teo amin'ny fitondrana. Tsy hirana volany ivelany intsony isika fa itsika indray ary mety apindrana ny Komora sy ny manodidina rehefa tonga amin'ny fitondrana any Rajoelina. Tamin'ny taona 2024 nandritra ny fampelezan-kevitra iny teny nataony any Rajoelina iny. 5 taona tioarina. Ny Komoriana izay namavivanina indray ity no manome vola fanampiana ho an'i Madagasikara. Vola izay tsy averina akory aza fa fanomezana sy fanampiana fotsiny izao. Nivadika ambony ambany ny tantara ary nofatora ny teny nataony ity mpitondra ankehitriny ity. Nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety teny amin'ny FB ny androany ny teo anivony antoko HVM ny lisy-pifidianana izay katona rahampitso nivoatra tamin'izany tena toerana iraha voarazafy mahenina sy tahirinena.
raha mpitso no katona lisy mpifidianana izay avoaziny isan-taona velona aim akasika izany anefa ny atoko hvm raha tokony lisitra no ovaina fa tsy fanavoazana no atao izany hoe refonte ny lisy mpifidianana alaboaty indray no isy mandritra amin'ny fifidianana ho avy raha tsy misy fampiarana ny lalàna dia tamin'ny passation nataon'ny seni dia nanamafy filohan'ny seni voaka na vita mandany laza hoe io dia tena problema be mihitsy a io lista électoral io fa efa tena tokony amboarina tanteraka satria fatana tsara le lalàna natombony ihany nefa talohan'izy ny ala lay ral le révision annuelle dia nitohizina amin'izao fotoana zao a aizy amin'ny finiavana fanjakana satria ny fifidianana dia natao ampilamina ny firenena ary ny vokatry ny fifidianana dia azahoan'ny olona ny fankatoavany maro anisa eo amin'ny firenena ary tsy sinny ady miahihany efa amin'izao fotoana zao zany ny antoko ary mampaneny lakilosy mihitsy miantso ny malagasy miantso ny fitondram-panjakana satria avany aminy tsy maintsy hetsika voalohany mampiseho an'izay finiavana anatsara mieritreritra ny ho fifidianana ho ekeny rehetrarehetra ny fifidianana zay tranga eto amin'ny firenena lalàna manery azy zay ny lazanay ny lalàna teo hoe lalàna io fa tsy hoe finiavan'ny mpanohatra na finiavan'ny mpanohana fitondrana fa lalàna raha ohatra misy antony tsy anatanterahana ny lalàna io dia mitaky ny hvm hoe ovao ary le lalàna lalina tamin'ny taona 2024 e apetraka amin'ny rehetrarehetra hoe aizany ty fanjakana tongavana izy teo sarotsary mpifidianana ave zany no atao amintsika satria liste électorale misy foana fanomezantsiny io ka ny olona ny tsy mijery ny anarany raha ny tena marina dia tokony aleo tena mihitsy ny seni eo amin'ny lafiny rehetrarehetra nisan'izany ny arabola raha ohatra hitantsika zany anatin'ny loi de finance dia asorona ny teny milaza hoe mila fanampiana avy any amin'ny mpamatsy vola fa tsy hita zany anatin'ny loi de finance tsika tsy lara-pahamehany zany miantso ireo herivelona rehetra eto amin'ny firenena ny atoko hvm mba iray feo mahakasika io lisy mpifidianana io izay tsy araka ny tokony ho izy intsony tsy azo ekena ny fanaovana tsinotsinona mpifidy ary ny fanararaotana ataon'ny mpitondra mahakasika ny fametram-pialany minisitra ny fitsarana kosa nilaza ny filoha nasionaly ny atoko hvm fa tsy izy irery ihany no tokony hametram-pialana fa olo ny fitondrana marobe ka noho izany ny rehetra no tokony ambany lalàna sy ampiarina ny lalàna fanametram-pialana amin'ny minisitry ny fitsarana azy i imbiky irilaza ny zomaraky 10 febroary lasa teo ny tenany no nametram-pialana ary nankatoavy ny filoham-pirenena izany ny 12 febroary lasa teo imbiky irilaza izay voatontonona amina raramafana tato anatin'ny herinandro maromaro izay ka everina ho misy ifandraisana amin'izany izao fametram-pialana izao araka ny fantatra dia ny ministry ny asa ny fampananana asa ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy no voatendry isolo toerana azy mandra-panendry izay ho ministry ny fitsarana vaovao fa ao anatin'ny fanarenana sy ny fanadiovana tanteraka ny lakan-drano izay mampijalo ny mponina inanivo ny fokotany amadoroka amin'izao fotoana izao nisy ny mafambahoaka voafidy teny antoerana tsy andrasany ela ny fanatanterahana izany tsy tara ny fahavoazana araka izao tato-bavao ataony ando miaratina sy Mateo Prince izao mitoy ny asa fanadiovana sy fanarerana foto-drafitrasa samihafa etsy amin'ny fokotany Ambatoroka ialana amin'ny mety voka-dratsy aterany ho an'imponina indrindra rehefa fotoam-pahavaratra taoriany fanitarana ny tatatra ahafahan'ny rano mikorina araka ny tokony ho izy ny roso tamin'ny fanadiovana fahobe sy fanalana ireo fotaka mandrevo manentsina ny lakan-drano ny solombavam-bahoaka voafidy ety an-toerana avy be ny orana androandro a tsy maharitra tsasakady ny deritra nefa rehefa avy nitany eto amin'ny folo mpianatra vao afaka midina fa tsy afaka dianany tobila fa miverina misesika any aloha le rano dia zay vao tafidina ambany any tony tsy fahamezantsiny tokony anjara ny commune tony nefa dia mandava-taona be andrasana tena seka ataoko amin'ny CLD ndray nefa andrava CLD mbola mainandro dia maty eto avy ny olona dia aleoloha mandray andraiky salizy a mbo misaotra ny olona mbo manapy azy manampy ahy eto zay mahita miasa eto dia mbo manapy asa goavana mihitsy izy ity satria miradio sotema curage élargissement évacuation-ndreo tany reo fa misy fa tena tsy mitarena tamevako fa nanompo vahoaka dia alao ala tompona tsisy tambony taandriamanitra nangatana mitambony be da be nampijaly ny mpona ihany koa taona maro zay ny faratsiny ity tetezana kely ity indrindra rehefa fotoam-pahavaratra izay lalana ampiasain'ny mponina ifamezivezena nisy mihitsy azy ireo naratra sy maty lasan'ny rano noho ny faratsiny foto-drafitrasa
Ofa-pasahirana natanteraka rika izany ireo mponina manomboka izao satria efa vita beton ny ampahany anyity tetezana ity. Hazo mirafitra sy mafy tsara kosa ny ampahany izay namarany solombavam-bahoaka fa ho amboarina rehefa avadika beton amin'ny fotoana mampety izany. Rano tsy misy miangona intsony fa tonga dia mandeha ny rano tsisy miangona. Teo zany ny tatezana iva kely dia manitsapotaka ny olona matahotra amin'ilay izy satria iva kely dia rehefa misilifatra dia any anaty tatatra. Aloha hitako be mandalo fa taloha tamin'ilay izy mbola ivaiva iny dia tsisy mandalo satria ny olona manivaka zany amin'ilay mandeha miasa mponina koa ohatr'izay fa ambadika masy tany nanan-drano be dia miboletaka ny fa tsy mampaninona ny olona mandeha fa nyty zany tena tsara satria tonga dia mivoaka ery. Izy tena hitako mihitsy inorana maly iny fa tena nandalo ny olona maraina betsaka satria ilay lalana zany tena hita hoe tsy manitsapotaka ny olona. Misy olona menjera latsaka ao anatin'ny tatatra io efa olona roa zay dia maty mihitsy moa ilay olona dia any ambany be ary amin'ny ranomandry 16 vao hita fa misaotra ny depite aloha mba navita ny lalana. Raha teo aloha teo moa zany dia matahotra ny olona na andalo eo ary satria simba ny lalana tsisy manamboatra dia antoka mampandroso ny firenena ny lalana tsisy fampandrosoana vanina raha toka ino atao antsirambina. Tetoenana ho antso avy ity solombavam-bahoaka ity ny amin'ny tokony anaovana lalam-pameana ny fanamboaran-dalana indrindra ny amin'ny lalam-pirenena. Tsy tokony andrasana ely zany mba tsy hitara ny fahavozana hafa mety ho aterany. Fa tonga anjara fanampiana ho an'ireo trabona tao Moramanga ny gasy tia tanindrazana sy ny RMDM Diaspora La Réunion. Nandamina sy nandrindra izany nantoko tiako Madagasikara avy tany antoerana. Anjava-Andriamahefa sy Aontrira Kotomalala. Anisan'ireo distrika nitondra faisana noho ny rivo-doza sy ny andro ratsy nandalo teto Madagasikara ny distrika ny Moramanga any amin'ny faritra loatra Mangoro iny. Mararaka izany ireo trabona sy nitondra faisana tany antoerana. Nitondra fanampiana ho azy ireo ny fikambanana ny gasy tia tanindrazana sy ny RMDM Diaspora Vasy La Réunion ny alahady lasa teo. Ny fanampiana nataon'ny GTT La Réunion zany Diaspora RMDM fa tamin'ity zany ny avaka kely ndray hoe tena nijereny manokana zany Moramanga satria Moramanga zany tena hoe tena tratry ny loza tamin'ny cyclone fanesesy dia zay zany nampatonga an'zareo. Tsy izay ihany nefa nataony fa efa nisy koa zany fitsinjovana ny madinika zany sy ny sahirana fizarana bodofotsy fizarana fitaovana zany ho andreo mahatra tena boribory tamin'ny fahenina. Teo koa nanampiany gadra politika zany tamin'ny resaka fidirana ponja tamin'ny zavatra tsy dia hoe misy fa nanao akanjo menamena dia eto zany zay dia makasitraka ny Diaspora RMDM satria zava-dehibe zany fitsinjovan'ny mpiarabelona ataony zareo. Nandamina sy nandrindra izany fizarana fanampiana izany kosa ny distima sy ny antokotiko Madagasikara avy ao Moramanga. Mbola hitoy amin'ny faritra hafa nesika taka izao ho ny fanazavana. Namaly antso moa iry zareo GTT Diaspora avy ao La Réunion namaly ny antsonay dia tonga teto izy ireo mitondra ny voatsirambony tanany ary dia izay tiako Madagasikara no karakara ny organiser ny fanomezana izany. Zavatra kely dia kely fa tsy dia hoe betsaka dia manahoana fa saingy kosa ny fahatsapana sy ny fandavan-tena vonona ifanampy amin'ny mpiara-monina ny tena zava-dehibe. Trabona misy 400 mono no isitraka ity fanampiana avy amin'ny gasy tia tanindrazana sy ny RMDM Diaspora Vasy La Réunion ity izay nahitana vary, siramamy ary savony. Fa efa orava ny fanjakana Andry Rajoelina matoa tonga amin'izao ady atrano goavana izao hoy nambaran'ireo mpiatsetra tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Voaresaka tao anatin'ny fandarana ihany koa ny momba ny dia ny filomarika Ravalomanana izay any Mananjara amin'izao fotoana izao. Ny antsipiriana izay avetrany ary eo amindrindra tsara ny Aontrira Kotomalala. Efa manantona ny firodanan'ny fanjakana Andry Rajoelina hoy nambaran'ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafi tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Efa iletika ny sambo araka ny fomba fiteny ka samy mamonjy ny tenany ary ny famingana sisa no ataon'ireo mpomba ny filoha amperinasa. Vokatra ny tsy fahamatorana ara-politika nefa no antony izany satria tsy niomana ny hitondra fanjakana fa maika azo fanjakana ka nanao foana. Araka ny fanambarana teo iny raha tokantrano iny rehefa tsy mezaka maman'izany olana izany izy dia vao maika iariary ihany dia olana samihafa amin'ny lafin'ny fitantanana ny raharam-pirenena. Eo moa zany dia tiana ihany ny misarika an'izaytsika hoe raha izao sary ny fikorontanana misy eo amin'ny lafim-pitantanana ny raharam-pirenena izao dia
mahakely finonany hoe ahatongavantsika amin'izay lafiny fampandrosoana zay ary io mariantsika foana ilaina ny fivondronana ao anatina hoe famahana olana ny amin'ny hoe sehatra ny fampandrosoana ny firenena zany fa raha izy ao amin'ny tokantranony ao aza misafotofotobe ny any ahoana moa ny ahatongavany zay atao hoe asa fampandrosoana ety fotony satria de amin'izao fotoan'izao de hitantaratra mihitsy zany hoe tsy mandeha araka ny tokony ho izy tsony ny fitantanandrara-panjakany ato amin'ny tany sy ny firenena ary tsy mirindro io eny atenatenany eny efa be ny kady samihafa ary nyresahany namana faniry teo hoe raha tokony roapolo lasaka ny fanampiana tokony ho tonga ny amina faritra anankiray efa tsy zay tsony ny tonga any satria maninona mandeha daholo ny vokatry ny fikorotanana misy eo amin'ny lafim-pitantanana samihafa dia lasa mitady ny tompontsoany manokana ny sasany ka hany ka le vahoaka madinika no hiaran'izay tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fahaiza mandrindra indrindra amin'ny tsy fidivikevitra ara-politika ao anatin'izany fitantanana andrara-pirenena zany ka izany rehetra zany matoa voaboasany ato anatin'ity fandarana miara-manosy ty de mba hahafahany zareo makatsao-kevitra hoe inona ary ny lalana tokony ho ale satria efa mananotanina ao anatin'ny faharavana ihany zao fitondrany zao raha nitantaratra hitantaratra satria tsy ny aty ivelany itsony ny atao hoe manao ny atonjavatra samihafa mampizongozona fa ny ao anatiny mihitsy ny efa tena manomboka miseho ny ady an-trano ary miseho any amin'ny faharavana zany fitantanana ny firenena zany raha efa madiva ifarana sy irodana ny fanjakana Rajoelina ka variana mamono afo etseroa etsakilany kosa ny filomary Karavalimanana dia miasa ho an'ny vahoaka na dia tsy eo amin'ny fitondrana aza fitiavana tsy misy toy izany izay efa nataony fony izy teo amin'ny fitondrana aro fantatro ny vahoaka malagasy fa matory reny zokolona sy reny le atao hoe reny mpianakaviana sy ray mpianakaviana reny no niazakazaka nitsena amin'ny présidence namonjy amin'ny président zay avy ny mivavaka nanao zay fitarainana zay dia matsapa ary fanta niainy fomba fiainana tamin'ny andro président Marc Ravalomanana teo amin'ny fitondrana fa tena niadana ny vahoaka malagasy niaina tao anatin'ny filaminana ary tena ampy ny atao hoe nananambombava raha zay na izy lazana anazy zay no tsy adin'ny reny olo reny ary zay anisan'ireny olo hoe vonjeo zay président fa tena mijaly zay tsy mihinan-kanina zay sahirana zay ka ny président teo dia niteny mihitsy hoe raha zany teo amin'ny fitondrana tsy ohatr' zao nareo fantako ny tondrana an'le izy zany retraketra zany no anisany hoe mbola mahatadidiny olona zany mampitahina ny olona amin'ny président Marc Ravalomanana ary zany misy matoky fa zay koa ny antony anankiray mbola hijanona amin'ny président Marc Ravalomanana ny faritra iny satria tianao zavatra any izy ary ianao moa tenoteny ahoana ny fandraisana andraikitry ny atokotiky Madagasikara sy ny RMDM tena andray andraikitra ary io fandraisana andraikitra sy fanampiana tsy voatery hoe hitondra vola ianao na izara vary ianao na izara vary masaka ianao ohatra ny ataon'ny filoham-pirenena reny zany tsy zay foana zany ny hoe fanampiana n'le vahoaka malagasy fa natolo-tanana hoe za manao ny zavatra ataonao anao anao asy ianao anampy anazy amin'ny fanarenana ny tranony ianao na fanadiovana tanàny ianao na zavatra maro be dehibe dia zay efa hoe fanampiana foana zany izao ady-trano ny sampanohana any Andry Rajoelina izao dia manam-pirofo fa tsy misy manana etika politika mihitsy ireo mpanohana sy mpomba azy ireo tsy magaga nefa zany satria ny lohany mihitsy no efa matsatso ny fandarana Global News avy hatrany no arainao aorin'izao fampirantilam-baovao izao aorin'izay ny fandarana dinky ary nirona tsara iray miseho aorin'izay fandarana anankiroa izay dia mitondra ny lohateny hoe une idylle de Saint-Valentin ny sampana fampalalam-baovao dia misotranao ary manome fotoananao ho amin'ny rahampitso indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko